Totosany 1 Jolay 2024 tao Mahajanga reny voatry ny faritra Boeny ny atrikasa paritra ao amin'ny fanaingana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa FSRP tetikasa fanohanana ny fanovana sy faharetan-drafitra ara-tsakafo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikarohana ho amin'ny fampandrosoana. Tetikasa izay eo ambany fiain'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary vatsin'ny banky iraisam-pirenena vola. Faritra misa 70 no iasan'ny tetikasa FSRP fiaraha-miasany amin'ny CZIR izay vondron'ireo mpikaroka amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto Afrika. Iarahana amin'ireo ivon-toeram-pirenena momba ny fikarohana toy ny FOFIFA izay hitondrana fanohanana amin'ny fanatsarana sy fampitomboana ny masomboly ho an'ny fambolena. Eo ihany koa ny tohana ho an'ny fifamaloro eo amin'ny fikarohana amin'ny sehatry ny fiompiana ny sakafo ho an'ny biby fiompy ary ny fiaraha-miasa amin'ny kifahamaha amin'ny fikarohana ireo fitaovam-pamokarana hoentina mamokatra. Anio dia tanterahana eto Majunga eto amin'ny renivohitry ny faritra Boeny ny atrikasa fanombohana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny CGR na fivondronan'ireo mpikaroka amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto Afrika izay iarahana amin'ireo centre de recherche nationaux eto Madagasikara mba hoentina hanampiana azy ireo ahafahana mitondra fanovana amin'ny rafitra ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fikarohana. Ho an'Andriamatorakotiny Augustin izay mpamboly sady filohan'ny banky fitehirizana masomboly vary ao Akazomborona Marvoy dia tombony ho azy ny fisian'ny tetikasa FSRP ao amin'ny faritra Boeny. Ny fisian'ny tetikasa FSRP ity zany dia marobe ny zavatra andradrainy amin'izy ity satria mba ampitombo be misy zany ny sehatra eo momba ny famokarana semence zany ny masomboly zany no andrasana bebe koa amin'ity tetikasa ty. Teo zay zany namokana zany teo madidina teo amin'ny 70 tonne vary. Ka zay ngamba zany zay zavatra zay raha tena dinina moa zay kely zay raha eo amin'ny velaran-tany Marvoy no dinina zany. Ary zay akory tsy hoe velaran-tany Marvoy ihany no masomboly manafatra aminay fa Madagasikara amin'izao fotoana zao fa be dia be mahafantatra ny inona moa zay ny banque de semence nay eo Akazomborona Marvoy. Ho an'Andriamatoa Randriana Soule Edmond tantsaha-mpamokatra masomboly vary amina velaran-tany 1 hektara ao Akazomborona dia marisarisa ny famokarana masomboly noho ny fahalafosan'ny vitin-jesika. Raha famokarana zao aminay dia marisarisa ihany satria lafo ny vidin-jesika. Ny fitaovam-pamokarana tsy dia fa mandeha amin'ny angovo ny fambolena. Raha ny aminay zao kilao jesika nenay manko mandeha mikapoka fa tsy amin'ny kilo 500 arivo mikapoka. Ho anaka manokana zao raha velaran-tany 1 hektara no ampiasako dia mampiasa jesika chimique 100 kilo jesika biolojika 3 tonnes. Raha total zay vidin'izay jesika zay eo amin'ny 2 hetsy ray tapitrisa. Ny tombotsoa hitanay amin'ity FSRP ity zany dia mangataka zay fanampiana eo amin'ny fitaovam-pamokarana ny vidin-jesika mba tianay ahena ary fambatsiana ambola ndesinay amokarana. Mety ampiakatra raha ohatra misy zao tosika izao mety hiakatra eo amin'ny 60-50% masomboly. Araka izany antenaina hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny faritra Boeny ity tetikasa FSRP ity.